Fa manana ny ambarany atrano ireo antoko politika mahakasika indrina ny toetra-pirenena ankehitriny isany izany ary moa Andriamatoa Eric Rabearsoa sekretera jeneraly ny antoko leader fanilo izay nanazava ny fomba fahitana izy ireo ny fivoaran'ny toetra-pirenena nasiany teny tamin'izany mofo ny fahalan'ireo mpikambana ao amin'ny birao maharitry ny anteny miram-pirenena ary ihany koa ny momba ny fanendrena ny Prime Ministre. Voalohany teny aloha dia miarabantsika eto amin'ny MATV amin'izao andro hariva zao. Voalohany teninay avy amin'ny antoko leader fanilo aloha dia miaraba an'ireo namana izay voafidy manomboka amin'ny président ny anteny miram-pirenena fa ao koa ireo président lefitra sy questeur 1 sy questeur 2. Ny zavatra hitantsika tamin'ity fifidianana atao amin'ny anteny miram-pirenena ity dia ny raisiny mapara ny vondrona mapara zany ireo ireo andry azontsika tenena hoe birao maharitra zany ao anivon'io anteny miram-pirenena io. Tsara ho fantatritsika satria io tsy zavatra mahagaga. Ny antony dia fantatsika fa anisany mahoanisa ny namana député ao amin'ny mapara fa tsara koa nampahafantarina fa ireo namana amin'ny vondrona mapara dia ao misy avis, ao misy TGV, ao misy vondrona vitsivitsy. Zany rehetrarehetra zany dia mampiseho fa mirahina ao anatin'izany fiovana izay tian'izy ireo hoentina ary tiantsika hoentina ao anivon'io anteny miram-pirenena io. Ka io mety tsy hany loatra no tokony jerentsika an'le fanoran'izany Prime Ministre zany. Araka ny constitution zay misy dia misy fanolorana avy amin'ny maro anisa fa misy fametrahana avy amin'ny président république. Zay zavatra zay dia mazava tsara na inona ho tenenina fa ny président irery ihany no manapaka farany amin'ny fisiny zany Prime Ministre zany. Ka raha nanontany sasany tany amin'ny HCC dia avis zany avis zany dia tsy interprétation fa soso-kevitra oka tsy adinitsika zay zavatra zay amin'ny fomba fijereny zany androm-pahajakana zany any famelabelarana zany momba n'io constitution io. Fa mazava fa ny constitution zany dia tsisy interprétation fa famakina arabaky teny ny constitution ny tena zava-dehibe. Ka ho anay zany hoe nomme le président nomme dia mazava tsara fa izy zany no manolotra amin'ny parany ny Prime Ministre. Ny filoham-pirenena dia maha-olo-kendry azy ary amin'ny filohan'ny malagasy tsy ankanavaka dia tsy maintsy haka soso-kevitra avy amin'ireo namana indrindrindra ireo maro anisy ao anivony ny anteny miram-pirenena. Raha mijery fotsiny tsika ireo androm-panjakana samihafa ireo dia hitantsika fa ao ny mapara, ao ny SVM zay azontsika tenena hoe raha miaraka izy dia ny maro anisa dia ireo. Kanefa tsy maintsy misy fampidinihana amin'ny ireo azontsika tenena hoe tompon'andraikitra na ao mapara zany na amin'ny SVM ahafahany hoe tondra an'le Prime Ministre zay hitantsika hitan'zareo miaraka hoe afaka hiasa amin'ny président république ary tsy vitan'izany fa afaka ampandroso ny firenena. Io moa mety ho isy daholo zany rehetrarehetra zany kanefa tsy maniry an'izay izahay mpanao politika indrindra izahay leader fanilo satria raha mikatso ny androm-panjakana anankiray dia mikatso daholo na ny resaka fampandrosoana eto amin'ny firenena. Ny zavatra anankiray tsy azontsika ohatra ny oharina dia hoe tamin'ny 17 des régimes parlementaires ankehitriny dia régime semi-présidentiel. Mazava ho azy fa tsy mitovy mihitsy ny manodidina zany tontolo iainana politika manodidina an'ireo fotoana samihafa ireo. Ankehitriny dia manako lazaina zany président république zany manako lazaina ny anteny miram-pirenena mino aho fa ahita maromahatry iraisany zareo afahantsika hampandroso amin'ny firenena.